Raikitra ny torabato sy ny paobasy teny amin'ny fokotany tsara rano ambany ny andro ny alahady fatelo ny volana desambra tokony tamin'ny ora maraina jula sy ny fokon'olona no ny fampitoraka vato ary rehefa resy tosika ny jula dia nanapoka basy niverina avy hatrany tamin'ny trano fonenany ireo vahoaka ireo ary nanjakany jula avy eo ny tanàna mitantara ny zavamisy ireo olona lasibatra trano mbola tsy vaky de teo zay mpiaramonina ny aino teo komorovory de nisy nahita fa reo ohatra misy olona hafafa re pitany arabe rehefa andao arahantsika de rehefa narahanay le olona de nareo mitadinina faina ny ilainareo de narahany amin'ny torabato zay reo any amin'ny maizina zay ty amin'ny mazava de niembotra mosafizany amin'ny mahitanay de nitady vato zay nahita vato nanapoka basy izy de niary ny ainay zay de namonjy ny tokatrano misy anay tsirairay avy de nanao sitrapony teo izy nandritry ny amin'ny 20 minitra de vaky ny trano nalainy de lasa reo avy nanapoka basy ny telo izy manaraka zany talohan'izay niantso emo sécurité zay eo amin'ny 20 minitra vao tonga ny emo tonga teo ny olondratsy efa tsy teo tsony samy naka izay azony nalainy ireo jola mitambasy ireo raha ny voalazan'ny fokon'olona ary tara ihany koa ny fahatongavany mpitandro filaminany raha ny voalazany ireo vahoaka fa ny zavatra tiako atao vony zany mingavany rotona fanjakana zany indrindra moa ny ro mpitandro filaminana mba misy zavatra ohatran'ireny zany mba tokony mandray andraikitra avy hatrany fa ny fokon'olona tsy azonao atao de tsy hitamona ataonay de ino moa zavatra sécurité zany ary tsy ny androany ny zavatra io fa efa tapabolandreo zao efa nisy koa zany teo amin'ny garasarety teo koa amin'ny lera ohatran'io zany de misy mpanao-couvre-feu ma tamy fa mpanao-couvre-feu reo manahita an'iny atao ohatran'ny nain'ireo koa de milefa koa reo de tsy hitamona atao ny amy moa zay isika tamin'ny 5 maraina voarako teo fokon'olona atao zavatra efa eo ampelatana ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao ny raharaha sy fikarohana ireo jola izay navandoza sy nampiorory fatratra ny vahoaka teny amin'ny fokotany ny tsara rano ambany andrasana araka izany ny vokatra azony mpitandro filaminana